ny toetra ny lalàn'Andriamanitra. Izany no dinika hifanaovantsika amin'ity androany ity hanasako anao am-pitiavana. Ry mpiara-midinika namana isany ampifaliana mandrakariva no hifankahitana satria mbola mihin'Andriamanitra tombonandro isika ka afaka mbola miaraka mandinika ny teniny ka dia atolotra antsika rehetrarehetra tompoko ny fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny fahasoavany ampy mizara ho anao sy ny ankohonanao. Ka tahaka n'ilay fiaraban'ny anjely tamin'ny mariny mba hiarabako anao, arabaina laina soavana ny tompo hombanao. Andeha isika hiaraka hivavaka raha andinika ity ten'Andriamanitra ity. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Andriamanitra ay hatramin'ny taloha, Andriamanitra ay ankehitriny ary mbola mahatoky izay fa mbola Andriamanitra ay mandritry ny ho avy sy ny mandrakizay. Misaotra tamin'ny fitantananao rehetra, misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Ankehitriny dia andinika ny teninao zay, ary hianatra ny teninao, mangataka anao zay tompo amela ny lokay hanadio anay. Ary aoka ny fanena masina no ampitoerinao anty amponay ka ampianatra anay, hanazava anay mihitsy zay tianao ambara amin'izao andro manokana izao. Dia mitenena Jehova fa vonona hiainanao zay aminarina anao angatana ny vavaka. Amen. Ny toetra ny lalàn'Andriamanitra. Amin'ny Paoly dia efa nilaza manao hoe masina, marina, tsara ny lalàna. Averintsika indray mandeha tsy manahirana mihitsy mamerimerina an'izany. Ny fitiavana ny fototra iorena ny lalàn'Andriamanitra. Ny fitiavana. Rehefa manandratra ny lalàn'Andriamanitra isika, dia manandratra ny fitiavan'Andriamanitra. Ary tadio tsara fa izany ny antony nahafatesan'i Jesosy hamonjy ny mpanota, mba ahafahany manandratra ny lalàna ary mandrosaka amintsika kosa ny fahasoavana. Averintsika indray mandeha, rehefa manandratra ny lalàn'Andriamanitra isika, dia manandratra ny fitiavana. Ary zay nahatonga ny Paoly ilaza amin'ny Romanina 3 manao hoe koa mahafoana ny lalàna ve isika? Sanatria izany fa manamafy ny lalàna. Amin'ny Romanina 3:1-7 dia zao voalaza manao hoe koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Mitoetra, miorina tsara ilay lalàm-pitiavana, ilay lalàn'Andriamanitra. Tsy nanafoana ny lalàna velively, ny fanavotana zay nataon'i Kristy amin'ny azo fijaliana, fa tena manamafy n'izany aza. Zao ny voalaza amin'ny filazantsara Matthieu 5. Filazantsara Matthieu 5:5-10. Filazantsara Matthieu 5:5-10. Zao ny voalaza manao hoe fa lazaiko aminareo marina tokoa. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray aza, na dia teny tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Jesosy mihitsy no nanao izany fanambarana miezinezina izany. Indraindray mantsy misy manana fahasahiana. Eny, indraindray aza toriany eny ambony polipitra ny fiangonana mihitsy fa nofohanan'i Jesosy ny lalàna. Jesosy eto no milaza mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana, na dia litera iray, na dia telo-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ry mpiara-midinika namana, mitoetra mandrakizay ny lalàn'Andriamanitra. Misy olona sasany mino fa foana no foanana, manafoana lalàna ny fahasoavana sy ny fanavotana. I Paoly kosa dia milaza fa tsy afaka mitoetra amin'ny ota isika mba hitombony ny fahasoavana. Raha ny marina zany dia izao, ireo izay natao batisa tao amin'i Jesosy
dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Zao no voalaza amin'ny Romanina 9 ka ny 1 sy ny 13. Zao no voalaza amin'ny Paoly. Romanina 9 ka ny 1 ka hatramin'ny 13. Manao hoe inona ary no lazaintsika ny amin'izany? Mono hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombony fahasoavana? Sanatria izany hoy ny apôstôly Paoly. Ataontsika izay efa maty amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Ry mpiara-midinika namana, le hoe niaraka natao batisa ho fahafatesana dia midika hoe maty ny amin'ny ota fa velona amin'ny Kristy kosa. Tsy nanafoana ny lalàn'Andriamanitra zany ny fanavotana nataon'i Kristy. Tsy fahotana ny lalàn'Andriamanitra fa mampiariary kosa ny fahotana sy mampanotantsika aza ny lalàna. Averika ny mandeha ry mpiara-midinika namana. Tsy fahotana ny lalàn'Andriamanitra fa mampiariary ny fahotana aza izany. Ary zay nahatonga ny Paoly ilaza le toetra ny lalàna ao amin'ny Romanina 7. Romanina 7 ka ny 12 manao hoe koa dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Toetra n'iza moa zany? Toetra n'Andriamanitra anie zany. Ny lalàn'Andriamanitra zany dia tena mampiseho mihitsy ny toetra n'Andriamanitra. Ny lalàna dia masina, marina, tsara. Ilay Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra ny fahamasinan'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary ilay Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra ny fahatsarana. Zany no toetra ny lalàn'Andriamanitra, masina, marina ary tsara ny lalàn'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, maneho ny fahamasinan'Andriamanitra ary zany ny lalàna. Maneho ny fitiavany tonga lafatra ny lalàna. Maneho ny fahitsin'Andriamanitra ny lalàna. Maneho ny fahatsarany ny lalàna. Maneho ny fahamarinana ny lalàna. Azo ika vakina any bokin'ny Salamo 100 fa tena manasongadiny Davida ny amin'ny fahalebiazana sy ny mampitoetra mandrakizay izany lalàn'Andriamanitra izany. Ny mpiara-midinika namana, nosoratan'Andriamanitra teo amin'ny vato fisaka ilay didy 10 ho vavolombelona ny toetran'Andriamanitra tsy miova sy maharitra mandrakizay mafy tsy azo levonina izany. Ary zay nahatonga Jesosy manao hoe tsy tonga ho anafoana lalàna fa hanatanteraka. Hoy Jesosy hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany, tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna. Ry mpiara-midinika namana, raha te hitovy amin'ny toetran'Andriamanitra ianao dia tia ny lalàn'Andriamanitra, satria ny lalàn'Andriamanitra dia masina sady marina no tsara. Raha tiako ny anahaka ny toetran'Andriamanitra dia mandeha mihazakazaka aho manaraka izay lazainy lalàna. Raha tianao ny anaraka ny toetran'Andriamanitra, indro ianao manatona ilay lalàn'Andriamanitra sy maka-to izany. Andriamanitra ny hitantana indray ny tontolo androntsika androany, ka ho tontolo andro izay mba hanehoantsika ihany koa ny toetrantsika mifanaraka amin'ilay lalàn'Andriamanitra masina, marina no tsara. Andriamanitra ny hitahy ianao, hombanao any izy, ka ny tontolo andronao androany dia tontolo andro anehoanao zany toetran'Andriamanitra izany koa amin'izay rehetra ataonao. Ndeha ary hivavaka isika. Andriamanitra zao misaotra anao ny fantanterahanyity fotoana sarobidy ity, ka nampafantarinao anay teto ny toetra ny lalàna masina, marina no tsara. Toetranao izany, ka raha manafoana ny lalàna izahay dia tena manafoana mihitsy aza ny toetranao. Ampio izahay mba hampiorina tsara ny lalàna io amin'ny fiainanay, ary mba hanaraka izany, ka mba tianay raha mba manahaka ny toetranao, ny toetranay, araka izay voalaza ny toetra ny lalàna
sy ny rahana indinika teto androany dia mitahianay mitahery eto mpiara-midinika amiko reto aza mahafoina masaraka anay noho ny aminarana Kristina angatana ny vavaka amen.